Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay ny tena kotratra ity an'ity. Mankalaza an'Andriamanitra tsika, mananatra avy ny anarany, manome voninahitra azy. Halleluja, halleluja. Dia sorantsika indray amin'ny tombonanitra mbola omen'Andriamanitra antsika. Ahafahantsika mifampitafy sy midinika amin'ny tenin'Andriamanitra. Eny ho avy tsy ho ela Jesosy. Na dia ora nefa izany tsisy mahalala ny orana ny fotoana. Ka mbola tombony antsika izany ny fianarana ny tenin'Andriamanitra indrindra mamantatra ny zava-miafatra, ny zava-miafina ny amin'ny faminaniana. Satria io izany lalana mitondra antsika mankany amin'ny fiainana. Fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy. Ka natolony any anjeliny mba hanambarany amin'ny jonona mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Dia rehefa nomenany jonona ilay izy dia ampitaina amintsika izany, hanomanana antsika ny amin'izany fiavian'i Kristy izany. Ka eo izany tsika izany izao, eo amin'ny tombo-kase fahatelo. Rehefa novahana ny tombo-kase fahatelo, inona ny zavatra hitantsika farany teo? Ny soavaly mainty. Inona ny fahefana mitaingina ilay soavaly mainty? Nisy mizana teny an-tanany. Hiditra amin'io indray izany tsika amin'ny teny ity, aloha efa nampiterintsika kely tamin'ny farany izay, dia izay no tohizantsika amin'ny teny ity. Hiara-bavaka ary tsika, pirantsika amin'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra raha io, mankalaza anao izay midery anao ary manome voninahitra anao. Eny mananatra avy ny anaranao izay raha io hatramin'izao ko mandrakizay. Misaotra raha io. Ny amin'izao fotoanan'io izao nomenao anay fa nay hiara-hianatra sy handinika ny teninao. Mangataka aminao izay raha io. Hosoro ny fanahinao izay raha io. Ka aoka ny fanahinao hirotsaka aminay amin'ny fahafenoana. Ka iza ny hampianatra anay ny teninao. Manamasinina anay iray ny amin'ny teninao ny fahamarinana. Sokafo ny fonay iray, sokafo ny sainay, matara anay ny sitraponao. Eny tompo iray masonao. Mpanompo tsy mahasoa ihany izahay, da nisy ihany koa nefa tompo fahotana vitanay teo anatrehanao. Na ninona fahalemena mbola malaky mahazo anay. Ninona fandikan-dalàna mbola nataonay teo anatrehanao. Dia angatahany fifonana raha io, angatahany famindram-po sy famelan-keloka. Mangataka aminao izay Kristy io, dioy amin'ny rahanao izay ho afa-pahotana, sasao amin'ny rahanao izay Jesosy io ho afa-keloka. Amariny izay Jesosy io ny amin'ny rahanao, masinja io ny amin'ny rahanao. Areo ka Jesosy io, ianao ny efa nampihavana anay amin'ny ray izay ny an-danitra noho ny amin'ny rahanao soa. Aoka ray ny fanahinao hiasa ao anatinay, hanamasina anay sy hitantanay ho amin'ny marina rehetra. Rehefa endreny izay ray, rehefa atahorana fenanao izay. Sorata ao am-ponay ray ny lalànao ray ataovy ao an-tsainay. Ataovy anatinay ray ny tahotra sy ny ovitra. Andehananay araka izany eo anatrehanao. Dia ankehitriny indray raha hianatra ny teninao izahay. Dia meo anay ny sotompo indrindra. Sokafo ny fonay sy ny sainay, matara anay ny sitraponao. Raha kofondrahanao Jesosy io ny fitaovana izay ampiasainay, ny fifandraisanay. Raha kofi amin'ny ranao ny tokantranonay Jesosy io. Aoka ny ranao ny rako izany rehetra izany Kristy, mba tsy hanasitana fahefanana izany na dia kely aza. Aoka ihany koa ny ranao ny rakotra anay tsiraray avy Jesosy io, ka hiaro anay amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra ny ianao. Ary aoka ny anjelinao tompo hitombo manodidina anay, ka hiaro anay sy hitantananay. Fa ilay devoly Satana kosa, izay manakorotana ny fiainanay, devoly Satana kosa, izay manafika izao fampianarana izao, dia tsy manan-kery, tsy manam-pahefana, fa favaly efa resy izany. Miala ianao ry Satana, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'izao fampianarana izao. Miala ianao ry Satana, tsy manan-kery amin'ny tokantrano ny tsiraray avy ihany. Miala ianao ry Satana, tsy manan-kery amin'ny fahasalamany tsiraray avy ihany. Fa ninona zana-tsipika alefanao, dia ilay vonona izany ho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny fofinain'i Jesosy. Fa favaly efa resy ianao, fa Kristy efa naharesy ary mbola aharesy, ary izay miaraka amin'ny Kristy ihany koa dia mpandresy. Fa miala ianao ry Satana, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana aminay, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'ny fampianarana, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'ny tokantranonay, da miasa mandraranay sy izay masana ny fiainana rehetra. Indrindrandrindra ny amin'ny fahasalamana dia tsy manan-kery, tsy manam-pahefana ianay, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana ianao. Roasina ianao ry Satana sy ny asanao rehetra,
ravana noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy mianaran'i Jesosy. Ravy Satana ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy. Tsy manay-kery tsy manam-pahefana amin'izao fampianarana izao. Tsy manay-kery tsy manam-pahefana amin'ny tokantrano any. Tsy manay-kery tsy manam-pahefana amin'ny fahasalaman'ny tsirairay avy. Tsy manay-kery tsy manam-pahefana amin'ny fiainan'ny tsirairay avy sy ny asa mandrarahany na ny fianaran'ny ankizy ihany koa. Dia rainy ianao Andriamanitro, ankalazaina ny anaranao mena voninahitra ny ianao. Dia mangataka aminao zay raha io mampianara anay ireny teninao amin'ny alalany fanahinao fa voninkaina io zahay. Ka tsy hafaindrina raha io na fahalalana fa mifanahinao rery ihany. Dia mitenena raha io fa voninkaina izay vahoakanao. Ianaran'i Jesosy na niratanay izao vavaka izao raha io tao anatrehanao. Alleloia. Amen. Sorantsika ny Tompo. Mbola afaka ny fampivavaka indray isika izany. Ino moa resahantsika farany resaka zany tsika araka ny resahana teo dia niresaka tsika tafiditra tamin'ilay tombo-kase fahatelo izany dia miresaka ilay soavaly mainty. Verenantsika vakina kely angambana izy io. Verenantsika vakina kely fotsiny ao amin'ny toko fahaenina zany dia ny andinin'ny fahadimy sy ny fahaenina. Apokalipsy toko fahaenina dia ny andinin'ny fahadimy sy ny fahaenina. Rehefa hitantsika dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa novany ny tombo-kase fahatelo dia areko ny zava-mananaina fahatelo nanao hoe avia. Ary hitako fa indro ny soavaly mainty ary izay nitaingina azy dia nitondra amin'ny zanany teny an-tanany. Ary nareo ka toa nisy feo teo afovoan'ny zava-mananaina efatra nanao hoe venty ny vary sisika eran'ny fatambary kely ary venty koa ny vary ordiay ny telo ny fatambary ary aza manimba ny diloilo na ny divay ianao. Zay ny zavatra resahana io. Ka inona moa zavatra resahana io satria fantatsika tsara fa tombo-kase fahatelo dia mifanandrefy amin'ny fiangonana fahatelo dia ny fiangonana Pergamosy izany. Efa niresantsika kely teto ihany famitinana kely mikasika le fiangonana Pergamosy. Fa zavatra tena idirantsika eto amin'izay zany hoe inona zany tena mampifandray azy amin'le fiangonana Pergamosy izany. Fantatsika tsara fa tamin'ny fiangonana Smirna dia zao hoe nisy fanenjehana mahery vaika zany teo amin'ny kristianina tamin'ireo fiangonana voalohany zany ary le izy tsy tao Smirna ihany zany fa Smirna koa moa zany no sarina neona le izy fa nanerana ny fiangonana rehetra zany io fanenjehana io ary fantatsika tsara fa natao Pergamosy koa raha dia nisy zany izay fanenjehana zay satria hitantsika taratra le izy teo amin'ny fiangonana Pergamosy teo amin'ilay toko faharoa andinin'ny fahatelo ambin'ny folo dia inona ny zavatra resahana io toko faharoa andinin'ny fahatelo ambin'ny folo Apokalipsy dia inona ny zavatra resahana io zany hoe miresaka zany zavatra efa lasa zany ny resaka fanenjehana resahana ito satria tamin'ny andron'ny Smirna nisy izay fanenjehana zay teo amin'ny fiangonana kristianina dia tsy teo amin'ny Smirna ihany fa tany fiangonana rehetra zany nisy an'izay zavatra zay dia eny ka na teo a Pergamosy ara dia nisy zany izay fanenjehana zay dia eto amin'ilay toko faharoa andinin'ny fahatelo ambin'ny folo zany dia hitantsika taratra zay zavatra zay teo amin'ny fiangonana Pergamosy dia ozy izy fantatro izay honenanao dia eo amin'ny toerany seza fiandrianan'ny Satana ary mitana mafy ny anaraka ianao ka tsy mandany finoana ahy na dia tamin'ny andro ny Antipasy martiora koa izay lehilahy matoky ahy dia izay novonoana teo aminao teo amin'ny sinagoga teo amin'izay honenan'ny Satana. Izany hoe nitoerana anisan'ilay fiangonana zany dia zao hoe tena teo anaty ataontsika hoe teo anatin'ny toerana misy ny liona mihitsy zany nisy an'ilay fiangonana zany satria lazaina fa teo nisy ny sinagoga ny Satana lazaina fa teo nisy nonenan'ny Satana ary nyresantsika teto moa inona moa natonga an'izay hoe teo nisy nonenan'ny Satana zay satria tena nisy hoe fanompotsyampy be zany teo amin'ny toerana io teo koa ny fitoeram-panjakana nefa lieu de pouvoir zany dia tena nijaly reto kristianina reto zany tamin'ny fanenjehana izay nisy teo izay zavatra zay nefa efa niresantsika tafarany zany mikasika zay hoe fampijaliana kristianina zay fa ny zavatra tena tiana tongavana eto zany dia zao hoe eo amin'ilay andinin'ny fahatelo ambin'ny folo izy tapany faharoa izy dia zao ny teneniny ary mitana mafy ny anaraka ianao ka tsy nandany finoana ahy na dia tamin'ny andro ny Antipasy martiorako aza na dia tamin'ny andro ny Antipasy martiorako aza izay novonoana dia ilay novonoana teo aminareo teo amin'ilay honenan'ny Satana. Zany hoe rehefa miresaka ny Antipasy zany izy tsy miresaka amin'ny ankehitriny fa miresaka amin'inona miresaka zavatra efa lasa zany ny resahana eto. Mitana mafy ny anarako izy ianao aona izy
ny tanamafy ny anarako ianao ka tsy nandany finoana dia tamin'ny androny Antipasy Antipasy Martiora koa azy izay lehilahy anatoky zany hoe efa miresaka le fanenjehana zany izy dia efa miresaka zavatra lasa zany izy eto amin'ny Pergamos zany tsy hoe zavatra amin'ny périodeny Pergamos io ka le périodeny Pergamos zany dia zao araka le tenentsika hoe fiangonana nisy tokoa le izy tamin'ny androny Jaune fa le izy kosa nefa zao faminaninany amin'ny fiangonana ho avy faminaninany amin'ny zavatra zay ho avy eo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra zany dia eo moa le zavatra nresahantsika hoe inona zavatra tenen'ny soratra masina hoe soratsy zavatra efa hitanao zay zavatra efa hitanao zany hoe miresaka zavatra lasa zay zavatra ankehitriny ary zay zavatra ho avy dia miresaka zany ny zavatra lasa miresaka ny zavatra ankehitriny ary miresaka ny zavatra ho avy eo amin'ny tantaran'ny fiangonana aizany dia hitantsika zay zavatra zay teo amin'ny periodin'ny tantara zany mikasika ny zavatra nitranga teo amin'ny fiangonana voalohany zany eto amin'ny fiangonana Pergamos nefa ny zavatra hitantsika dia zao hoe transition ny misy eo tetezamita zany ny misy eto zany hoe miala zany tsika eo amin'ny fiangonana voalohany na ny fiangonana apostolika miampita makaty amin'ny fiangonana katolika romanina nisy tetezamita zany teo hoe ahoana ny alana tamin'izay fiangonana voalohany zay nakaty amin'ny fiangonana katolika romanina izany dia ity periody ity nefa ny zany ity resahany eto ity mikasika le hoe soavaly mainty zany dia zao hoe miresaka zany io taty aorianan'ny 300 sy 300 satria fantatsika tsara fa ny fanenjena mafy vaikana hery farany zay nitranga teo amin'ny fiangonana zany dia teo amin'ny 300 ka hatramin'ny 300 sy 300 taty aorianan'i Jesosy Kristy fa ty periody ity zany zay hitantsika eto dia zao hoe aty manomboka eo amin'ny 300 sy 300 makaty amin'ny 730 sy 500 zany satria 730 sy 500 zany ny fiangonana katolika efa nahazony iny tena hoe nahazony pouvoir temporel raha zay ny azo ilazana anazy nahazo fahefana hoe nahazo fahefana ara-panjakana mihitsy izy nahazo territoire anazy manokana mihitsy izy zany hoe firenena ho anazy manokana mihitsy zany izy dia ity periody ity zany na ity fotoana ity zany dia zao hoe taty amin'ny 300 sy 300 nakaty amin'ny 730 sy 500 izany ka ny zavatra nisy teo dia efa nresahantsika hoe ny kristianina zany efa nanomboka ny lamina efa tsy nisy tsony ny fanenjehana tsy nisy tsony ny famonoana satria ny empereur tamin'izany fotoana zany ny empereur romanina Constantin dia zao efa lasa tonga kristianina izy ary ny ataontsika hoe ny ao anatin'ny fitoram-panjakana dia efa lasa betsaka koa ny kristianina dia rehefa tonga zay zavatra zay dia efa nasena nanorina ny fiangonana ny zareo fa tsy kitikitihana tsony efa lasa najaina izy ary tafiditra teo amin'ny sehatra politika mihitsy ary ny kristianina ihany koa zany sy tena lasa hoe niroborobo zany sy nandroso ny fiangonana kristianina zany tamin'izany fotoana zany zany hoe zay mahatonga le resaka resahantsika teo hoe rehefa miresaka n'izany Antipasy zany zany dia efa miresaka ny zavatra lasa zany zay zavatra zay zany fa tsy miresaka zavatra tamin'io fotoana io intsony zany ny fotoana eto zany dia zao hoe eo amin'ny fametrahana amin'ny resaka hoe fandrosoana sy firoboroboana zany zany hoe teo amin'ny 4e siècle au 5e siècle zany io zavatra io tamin'ny taonjato faha-efatra hatramin'ny taonjato faha-5 izany ka raha vao miresaka Pergamos zany tsika izao ny eto dia iza moa le resahany eto zany fa le soavaly mainty zany satria le soavaly maneho an'le fiangonana raha vao miresaka le Pergamos zany tsika dia eto maneo an'ilay fandrosoan'le fiangonana sy le firoboroboan'le fiangonana ary ny nanomboka nahazo laza ihany koa zany le nanomboka tena hoe nahazo toerana zany sy nanomboka ny azo ataontsika hoe ny nanan-karena zany ny nanomboka ny nanana ny maizy azy zany le fiangonana zany kanefa zany zay voninahitra azo ny Pergamos zay dia tsy hoe azo fahatany zay tsy hoe nomena hajany fotsiny tamin'izao izy ekena amin'izay nareo lasa mena tena hoe lasa nomena ny hajany izy lasa afaka niroborobo izy
afaka nanangana ny fiangonana izy ary ny nanan-karena le fiangonana izay zavatra zay nefa de zao tsy azo ny fahatany zay zavatra zay fa tsy maintsy nisy takalo zany tao. Inona zay takalo zay? De eo no mipetraka le lokon'le soavaly hoe inona ny lokon'ity soavaly ity? Soavaly mainty. De amin'io lokony mainty io zany misy an'izay taratra an'izay takalo zay nahazon'ity fiangonana ity an'izay karazana ohatra hoe notoriété zay zany. Ohatrany hoe raha am'izao fotoana zao zany raisina de ohatrany hoe fiangonan-dehibe eken'ny fanjakana zany raha zay ny azo ilazana anazy raha am'izao fotoana misy atsika zao zany sy manan-karena sy ajaina tsy azoko tiana. Inona zany le toerana nisy anazy zay mahatonga azy zay ny antsona anazy hoe soavaly mainty zany eto am'le takalo zay zany nahazonan'izay toeram-boninahitra nisy anazy zay. De inona nefa ny resahany azy io any amin'ny fiangonana Pergamosy mikasika an'io takalo io zany. Inona ny nahatonga azy ho soavaly mainty zany? Satria ny resantsika teo le loko mainty de maneho inona? Maneho fahafatesana ary ihany koa maneho inona? Maneho fahamaizinana. Hitantsika fa ny tanànan'ny Pergamosy de zao hoe synagogan'ny Satana, fonenan'ny Satana, zany hoe anatin'ny royaume du mal zany, anatin'ny fanjakan'ny aizina zany. Zany hoe Satana zany no manjaka raha zay ny azo ilazana anazy. Satria tsy tsika ny namorona an'izay fa zay le teneny hoe synagogan'ny Satana hozy izy. De eto nefa ny zavatra hitantsika zany de zao hoe ao anatin'ny fahamaizinana le fiangonana hoe soavaly mainty ny resantsika eto zany. Ao anatin'ny fahamaizinana le fiangonana. Ka inona ary nahatonga azy ao anatin'izay fahamaizinana zay? Inona ny takalo nataony nahatonga an'izay fahamaizinana zay? De iverenantsika kely izy any amin'ny fiangonana zany eo amin'ny toko faharoa zany tsika mijery anazy. Toko faharoa de ny 410 sy ny 510 no vakitsika kely. De zao ny zavatra teneniny eo amin'ny anaran'i Jesosy. Toko faharoa de ny 410 sy ny 510. Kanefa mananteny kely aminao fa misy eo aminao izay mitana ny fampianaran'ny Balama ilay manome fo an'ny Balaka anisy fanafitohinana eo anoloan'ny zanak'Israely hinana terina tamin'ny sampy sy ijangajanga. Ary toy izany koa eo aminao de eo aminao izay mitana ny fampianaran'ny Nikolaita tahaka ny andreny. Misy zany eo aminao izy maninona? Mitana ny fampianaran'ny Balama. Ino ny fampianaran'ny Balama io? Manome fo an'ny Balaka anisy fanafitohinana eo anoloan'ny zanak'Israely hinana ny henana terina tamin'ny sampy sy ijangajanga. Zay zany le fampianaran'ny Balama. Mampinana zany ny vahoakan'Andriamanitra ny hena naterina tamin'ny sampy sy mba hijangajangana. De misy koa aminao izy maninona? Mitana ny fampianaran'ny Nikolaita. De fantatsika tsara teto hoe inona moa zany fampianaran'ny Nikolaita zany? Fa io zany le fiain'ny Nikolaita indray ihany koa de zao hoe reo zany le tena mihitsy hoe zay tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana. De ho resahantsika kely anatin'izay mikasika zavatra zay fa mbola hiresaka be an'izay moa zany anerinany inona ny tena hevitra an'izay zavatra zay. De ijerentsika ary zany le izy efa niresahantsika an'izy io tany aloha fa tsy maintsy verenantsika kely le izy hoe ijery zany tsika le resaka hoe fahamaizinana atao amin'le fiangonana. Ka io zany io zavatra io zany tafiditra atao amin'le fiangonana nahatonga an'ity fiangonana ity ho maizina. Nahatonga azy ity tao anatin'ny fanjakan'ny aizina zany. Zany hoe tafiditra atao zany le fampianaran'ny Balama. Nampinana ny vahoakan'Andriamanitra ny henana terina tamin'ny sampy sy nampijangajanga azy. Ary nampidirana ihany koa ny fampianaran'ny Nikolaita zay manao hoe tsika tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana. Izany hoe ny fahasoavan'i Kristy de ampy atsika fa tsika afaka mandeha amin'ny filan'ny nofo sy ny fanindriny. Zay le fampianaran'ny Nikolaita zay. Tsy mila mitandrina zany lalàna zany intsony. De zay mahatonga hoe fialana amin'le fiangonana voalohany zany miampita makaty amin'ny fiangonana katolika romana. Zany hoe nisy saroparantsiana be zany nitsofoka tao anelanelan'izay zavatra zay zany. De raha mijery kely tsika zany hoe inona moa zany le fampianaran'ny Balama ty izay nampinana hena naterina tamin'ny sampy ho an'ny vahoakan'Andriamanitra.
ka napriska ny Balaka izy hanao an'izay zavatra zay. Inona ny zavatra nataony? Voalohany aloha ny dikan'ilay hoe Balama dia hoe mpandripaka vahoaka, zay ny dikan'izany. Mpandripaka vahoaka na hoe mpihinana vahoaka zany hoe dévoreur de peuple zany raha zay ny azo ilazana anazy. Mpandripaka vahoaka zany izy na hoe mpihinana vahoaka zany izy. Ka ny zavatra nataony Balama dia zao hoe izy ty zany ity Balama ty dia zao hoe mpaminany izy ty, mpaminany jentilisa. Inona nefa ny zavatra nataony? Na dia jentilisa izy mpaminany izy sady pahita zany izy. Dia izy ty niasa ho an'ny firenena Moaba. Rehefa niasa tao amin'ny firenena Moaba izy dia niasa ho an'ny mpanjakan'ny Moaba zany izy. Dia iza moa ilay mpanjakan'ny Moaba? I Balaka zany. Ka ny zanak'Israely rehefa mivoaka avy tany Egypta zany dia nandeha nipetraka teo amin'ny sahan'ny Moaba. Dia Balaka tsy tian'ny zanak'Israely fa hoe atao izay hamononan'ireo vahoaka, ahoana ny fomba andresenan'ireo vahoaka ireo fa marobe izy ary iraoka ohatra ny omby iraoka ny ahatra ny firoakan'ireo atsika ozy izy raha tonga eto amintsika ireo fa ahoana ny fomba andresenan'ireo. Ka ity Balama ty zany le mpaminany zany dia zao hoe izay tenenin'izy io dia tanteraka avokoa raha miteny fitahina izy dia tanteraka ny zavatra teneniny, raha miteny loza izy dia tanteraka ny zavatra teneniny. Dia fantatry Balaka nefa zay zavatra zay. Dia nampanatsony zany Balama hoe avy ianao makaty amiko dia omeko vola be ianao, omeko harena ianao. Fa zao ozony amiko io firenena io. Ozony amiko io firenena io izy. Mba tsy andripaka atsika. Jerentsika kely eo amin'ilay Nomery 2:20 izy miteny an'izay. Any amin'ny Nomery tsika zany mandeha. Nomery 2:20 izy. Zany hoe fahitantsika eto any tamin'ny tantaran'ny fiangonana fa mamerina kely fotsiny zany tsika sy mamitana ny zavatra fahitantsika. Dia zao ny teneny eo amin'ny 2:20 andininy fahenina. Vakitsika kely zany zay zavatra zay. Dia andininy fahenina. Dia ahoana ozy izy andininy fahenina zany? Koa ankehitriny mba makanesa ty ka hozony ho ahy ity fireneny ity fa mahery noho izao izy angamba azo mamely azy sika ka androka azy hiala amin'ny tany satria fantatro fa izay tsofinao rano dia voata ary izay hozoninao dia voaozina. Makanesa ozy izy aty amiko ka hozony ity firenena ity. Mba ahafahako mandresy azy zany satria natahotra mafy izy. Fa nahinao an'izay koa i Balama dia iny dia saika hiazakazaka andeha ho any. Nefa ny Balama dia zao mpaminany miasa ho an'i Jehovah ihany koa. Na dia jentilisa ary izy zany. Fa ny sakanan'i Jehovah izy efa ndresantsika teto mikasika an'izy io tsy resaka an'io fa ny sakanan'i Jehovah izy. Fa rehefa avy eo izy zany nandeha ihany rehefa avy eo fa ozy Jehovah zay asiako ataonao no ataonao. Dia rehefa tonga tany amin'ny Balaka izy dia inona ny zavatra nataony Balaka taminy? Ozy Balaka mantsy azy. Ataontsika miakatra ery ambony ery dia zao hozony amiko io firenena io. Dia nandeha nanozina ilay firenena izy. Zany hoe nanao fanatitra zany izy aloha dia vita ny fanatitra nataony dia andeha hanozina ilay firenena izy. Intelo izy nanao an'izay fanozonana zay, tsy tanteraka ilay fanozonana fa fitahiana no nivoaka ny vavany. Fitahiana dia tezitra mafy taminy Balaka hoe ino ny ty ataonao, aseko manozona no ataonao ko fitahiana indray no ataonao. Za fa hoe amin'ny harena anao fa angamba tsy tian'Andriamanitra azo harena ianao izy. Jerentsika kely fotsiny hoe inona daholo moa le hoe le fanozonana hoe nataony zany. Dia zao ny teneniny ato amin'ny 7:20 eo zany izy miresaka le fanozonana voalohany zany rehefa tonga tany amin'ny Balaka izy. 7:20 dia vakitsika ny andininy fahafito sy ny andininy fahafito zany anomboka amin'ny andininy fahafito andininy fahafito ka hatramin'ny fahasivy zany. Andininy fahafito ka hatramin'ny fahasivy. Dia fa andeha hanozona zany Balama dia ozy Balama zao ny teneniny ato. Andininy fahafito ka hatramin'ny fahasivy. Dia nanao hoateny Balama ka nilaza hoe Balaka napahakahy avy any tany Arama. Ny mpanjaka Moaba napahakahy avy tany amin'ny tendrombohitra Atsinanana. Avy ka hozony ho ahy Jakoba. Ka makanesa ty ka sahatoy ny Israely. Io zany zavatra anankiray. Io zany tena zavatra loza be zany io. Satria zay nge le zavatra hitantsika eo
ao amin'le hoe soavaly mainty. Inona ny zavatra nisy to zany? Zany hoe le fahamaizinana io zany fanozonana le vahoaka an'Andriamanitra zany io. Zany hoe ozina zany io fahamaizinana io zany. Mitafy lamba fisaonana zany le fiangonana zany. Satria ina moa fitafiana lamba fisaonana zany hoe mainty. Zany hoe misy ozina zany lasa nisy fanozonana zany tao amin'le fiangonana satria zay mihitsy nataon'le Balama mantsy eto. De ozy izy. Araka le hitantsika teo zany ny andin'ny fahafito teo. De hoe de nanao ateny Balama ka nilaza hoe Balaka napakay avy tany Arama, ny mpanjakany Moaba napakay avy tany amin'ny tendrombohitra Tsinanana, avy ka ho zonoa Jakoba. Ary makanisa ty ka sahatoy ny Israely, ataoko ahoana no fanozina. De ozy izy. Na de napaka azy zany Balaka ary zany hoe ozony Israely de ny sakanan'Andriamanitra zany izy. De teny fitahinana ten'Andriamanitra tao am-bavany. Ataoko ahoana no fanozina izay tsy nozon'Andriamanitra? Ary ataoko ahoana ny fisahato izay tsy nosahatony Jehova? Fa efa eo tampony vantolampy no ahitako azy, ary avy eo amin'ny avoana no hitazanako azy. Indry firenena mitoka-monina izy, ary tsy atao isan'ny jentilisa. Iza no maha isan'ny vovoky Jakoba, na nisan'ny ampahefatry ny Israely. Aoko tahaka ny fahafatesan'ny olo-marina, ny fahafatesako, ary eo ka ny afarako tahaka azy ozy izy. Eo zany tena hoe fitahina lehibe ny navoaka an'Andriamanitra. Tsy ozy Andriamanitra azo zonoa ny vahoakako. Fa zay talzaiko no ataonao de tenin'Andriamanitra no nataon'Andriamanitra tao am-bavany Balama. Tezitra mafy Balaka. Ahoana izy 1:20 de olo Balaka tamin'ny Balama. Ahoana zao nataonao tamiko izao? Anozina ny fahavaloko no nangalako anao, kanjo nitsodrano de nitsodrano azy kosa ianao. De io nefa zany na de teo ara zany io fanozonana voalohany io, de mbola nieritreritra ihany Balaka hoe ahoana hoe mbola afaka manozina fa ndondra antsika iova toerana angamba etsy ianao afaka manozina azy. De mbola niteny ndray Balama anozina. De mahavariana koa fa de manao le Balama. Satria te azo an'le vola koa. Lozana io. Nao hoe mpaminany miasa an Jehova de mitady vola sy mitady arena. Fa tsy navelan'Andriamanitra isa mbola teny fitahiana ihany. Fantelony, rehefa tonga ny fanozonana fantelony, tezitra mafy Balaka satria mbola nitaha any Israely ihany i Balama izany. Zao mihitsy ny teneniny ary eo amin'ny andin'ny fahadimy aloha vakitsika de tonga de toizantsika amin'ny andin'ny fahasivy. Toko 420 de ny andin'ny fahadimy. De zao ny teneniny ity zany le tsodrano farany ity. Toko 420 andin'ny fahadimy. Endreny hatsaran'ny lainao ry Jakobo sy ny lasinao ry Israely io. De amin'ny andin'ny fahasivy izy de ozy izy. Mamitsaka izy, mahandro toy ny liona izy, ary toy ny liom-bazy, ka iza no nanaitra azy? Ho soavina ne izay manisy soanao, ary ho voaozina zay izay manozina anao. Zany hoe teny fitahiana be nataon'Andriamanitra teo zany. Andin'ny fahafolo dia nirehitra tamin'ny Balama ny fahatezeran'ny Balaka ka niteha-tanana izy. Dia hoy izy tamin'ny Balama, anozina ny fahavaloko ny antsokanao, kanjo efa nitsodrano azy ny telo ianao izao. Ko ankehitriny mando sira hoany amin'ny fonenanao ianao, hoy izao teo anome voninahitra anao tokoa fa indro Jehova efa nisakana anao, tsy ahazo voninahitra. Tezitra mafy Balaka. De raha mijery tsika le tantara de hoe tapitra teo zany io, de hoe tsisy fanozonana tsony zany ny hoe tsy nanozana Israely tsony zany Balama. Fa rehefa nosakana an'Andriamanitra zany i Balama tsy hanozina ny Israely. De mbola nahita hirika izy satria ty vola ty nge mamitaka ty zareo, ty voninahitra ty mamitaka ty. Firifiry ny any amin'ny fitondram-panjakana any. Vao resaka vola io. De mahavariana amin'ny Madagasikara zao mahampanahelo mihitsy. Fa ambara tonga mpanjakana hatrany ambony ka hatrany ambany zany. Rehefa vao mahazo hierisika misy hoe manana fahefana le olona. De ampiariny zay fahefana zay, azahoany vola. De mampanahelo izy. Fa lasa zay zany ny fandehan'le société malagasy zany amin'izao fotoana zao.
zao ny fandehan'le firenena malagasy zany amin'izao vanim-potoana zao. Dia anika na eo amin'ny fiangonana ihany koa dia lasa misy zany zavatra zany. Lasa manaraka an'izany koa ny fiangonana. Manimba nge io reto. Ianao zany rehefa manao zavatra dia zao le hoe manome vola kely. Ina moa le vola le hoe présent zany. Manitsolotra sy miana. Tsy mety eo anatrehan'Andriamanitra nge io. Tena tsy mety io. Indrindrandrindra hoe vahoaka an'Andriamanitra ve ianao dia anao an'izany. Na mpanompon'Andriamanitra ve ianao dia anao an'izany zavatra zany. Fa Balama nanao an'izany. Ahazona ny voninahitra sy io vola io. Ka na dia nitsodra rano intelo ary izy. Ka tsy tanteraka izany le hoe fanozonana Israely fa teny fitahinana nasian'Andriamanitra ny tenen'ny vavany. Tezitra mafy Balaka hoe hanozonana ny zanak'Israely. Dia nahita irika izy, nahita lalana izy hoe ahoana ny fomba hanozonantsika ny vahoaka an'Andriamanitra io. Dia eo le hoe fampinanana ny nanolo-tsaina izy mihitsy zany, zany hoe Balaka mihitsy zany satria izay le tenen'Andriamanitra. Zany hoe Balama mihitsy zany no nanolo-tsaina ny Balaka hampinana ny henana terina tamin'ny sampy sy hijangajangana ny zanak'Israely. Izy mihitsy zany no nanolo-tsaina. Rehefa tsy vitany intsony no nanozona zany satria sakan'Andriamanitra izy, dia izy mihitsy no nanolo-tsaina mba hahazahoany an'io voninahitra io zany hampinana ny Balaka amin'ny vahoaka an'Andriamanitra ny henana terina tamin'ny sampy sy hijangajangana. Dia inona moa zavatra nitranga raha raisitsika zany lisy dia zao. Rehefa teo amin'ny fanenjehana ara-pivavahana no nisy, zany hoe talohan'ny 370 nisy fanenjehana mahery vaika teo. Nezahana ny vonoana ny kristianina naringana. Ohatr'izay nge zavatra nitendavin'ny Balaka natao hoe hozony io dia ho resiko hiady amiko. Zany hoe zay zany le tanjona hoe vonoana. Fa rehefa tsy resiny amin'ny famonoana satria arakaraka ny namonoana ny kristianina dia zao neny roborobo. Vao maika ny roborobo ny fampitana ny filazantsara, vao maika ny roborobo ny hafatra ka tsy maty ny famonoana ny kristianina. Dia inona zavatra nataony? Rehefa tsy azo amin'ny famonoana izy dia andao alaina namana. Dia rehefa alaina namana izy dia miaraka amintsika dia hampanaovitsika ny fombantsika ireo mihinana ny sakafo antsika, manompo ny andriamantsika, dia lasa vahoaka raitsika. Zany hoe raha nivelany zany ny fahavalonao, hainao ny miady aminy. Fa rehefa tafiditra ao anatiny fahavalo, vita matavy ny fitenenana. Zay ny irika zany hitan'ny Balama natao. Nanolo-tsainan'ny Balaka izy. Hampinana ny henana terina tamin'ny sampy ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra sy hijangajangana eo anatrehan'Andriamanitra. Dia inona ny zavatra nataony? Jereo tsara, eo amin'ilay 520 ny zavatra nataony. Inona ny zavatra nataony eto amin'ilay 520? Vakitsika kely. Zareo mipetraka teo amin'ny samby Moab. Ary nitoetra tao Sitima ny Israely dia niatomboka nijangajanga tamin'ny zanakavavan'ny Moabita izy. Tsy hoe ny zanak'Israely dia hoe nandeha nijangajanga, fa io hevitra io dia hevitra avy amin'ny Balama io hevitra io. Izy ny nanolo-tsaina ny Balaka hoe zao atao. Dia averiko tsara izy. Fa ho hitantsika eo mantsy zay rehefa avy eo. Ary nitoetra tao Sitima ny Israely dia niatomboka nijangajanga tamin'ny zanakavavan'ny Moabita izy. Fa ireo nanasa ny olona hihinana tamin'ny zavatra novonono fanatitra ho an'Andriamaniny. Ka nihinana ny olona sady niankohaka tamin'ny Andriamaniny dia niray tamin'ny Bala-peora ny Israely ka nirehitra taminy ny fahatezeran'i Jehova. Inona ny zavatra nataon'i Israely teto? Nijangajanga zany Israely. Nihinana ny henana terina tamin'ny sampy Israely. Zareo mipetraka teo Sitima iny, niatomboka nijangajanga tamin'ny zanakavavan'ny Moabita izy. Ny zanak'Israely lasa niaraka tamin'ny zanakavavan'ny Moabita. Dia rehefa niaraka tamin'ny zanakavavan'ny Moabita izy, dia nasain'ireo izy hihinana ny hena, averiko tsara, ary ireo nanasa ny olona hihinana ny zavatra novonono fanatitra ho an'Andriamanina, zany hoe sakafo fanatitra ho an'ny Andriamanina iny, ho an'ny Bala-peora zany. Iny nampinan'ny zanak'Israely. Dia rehefa mihinana n'izy dia tafaray min'ny, tafaray amin'ny sampiny izy. Dia voavetaveta sy voaloto zany le vahoaka an'Andriamanitra. Mihinana zava-badiana, mihinana zavatra maloto. Ohatra amin'izany ange raisitsika, ny Madagasikara zao tsika dia manao joro. Dia miantso ny razana sy ny manao fombafomba gasy eo.
dia mamonomby dia mizara le hena. Inona antsoina hoe henana terina tamin'ny sampy iny. Dia misy kristianina dia mihinana an'iny, dikan'izay vao vetaveta zany ianao amin'ny zavatra iny. Rehefa manao famadihana iny dia manao an'izay koa dia miavaka amin'ny razana rehefa mamono omby na ohatr'izany dia misy kristianina dia manao an'izany. Zany ny atao hoe henana terina tamin'ny sampy zany. Zany ny atao hoe fijangajangana. Mihinana ny henana terina tamin'ny sampy ozy izy izay naterina ho an'Andriamanina. Tena hoe manimbazimba an'i Jehovah ange ianao zany. Kanefa ny zanak'Israely dia niraran'Andriamanitra izy tsy hanao an'izany zavatra izany. Fahadio zany ozy izy. Tena raran'Andriamanitra izy tsy hanao an'izany. Jereo atao amin'ny Exodus 4:30 kaikio. Andraran'Andriamanitra ny zanak'Israely tsy hanatanteraka an'izany fomba fanao zany. Jerentsika tsara. Andriamanitra dia efa niteny tsara. Jereo ny vakitsika amin'ny andininy vakitsika ny andininy 1:10 aloha. Dia zao ny teneniny eo. Ahoana ozy izy? Tandremo izay andidiko anao anio ozy izy. Indro efa horoahako hiala eo anatrehanao ny Amorita sy ny Kananita sy ny Etita sy ny Perizita sy ny Vita ary ny Jebusita, zany hoe ny hafa firenena zany io. Dia jereo tsara fa tao anatin'le tenin'ny Balama ny tahina an'Israely izay navoakan'i Jehovah tamin'ny vavany. Dia hoe ianao dia firenena tsy mba nataon'i Jehovah ho isan'ny jentilisa. Zany hoe Israely zany tsy mba hita isan'ny jentilisa zany Israely fa natokan'Andriamanitra ho azy. Ireto firenena reto nefa jentilisa rehefa voatonona rehetra teo. Ny Amorita, ny Kananita, ny Etita, ny Vita, ny Perizita, ny Jebusita. Dia inona ny tenen'Andriamanitra? Andininy 12. Koa mitandrema fandrao anao fanekena miponina eo amin'ny tany izay alehanao ianao ka ho fandrika eo afovoanao izany. Tandremo izy izy. Mitandremo koa mitandremo fandrao anao fanekena miponina eo amin'ny tany izay alehanao ianao fa ho fandrika eo afovoanao izany. Tsy azonao atao zany, tsy azon'ny zanak'Israely zany manao fanekena amin'ny hafa firenena satria fandrika ho azy zany. Inona ny antony? Dia teneniny eo amin'ny andininy 5:10 ny antony. Dia zao ny teneniny. Dia zao ny teneniny andininy 5:10. Ka andrao ianao hanao fanekena miponina eo amin'ny tany ka hijangajanga anaraka ny Andriamanina sy hamono zavatra atao fanatitra ho an'ny Andriamanina izy. Ary asaina ianao ka hihinana ny fanatiny. Io ny zavatra hitantsika teo amin'ny teo Sitima zany, teo amin'le lohasaha teo Sitima. Andininy 5:10 averiko tsara. Ka andrao ianao hanao fanekena miponina eo amin'ny tany ka hijangajanga anaraka ny Andriamanina sy hamono zavatra atao fanatitra ho an'ny Andriamanina izy. Ary asaina ianao ka hihinana amin'ny fanatiny. Dia lasa hihinana an'izay zany. Dia teneny andininy 5:10. Ary andrao koa haka amin'ny zanany vavy ho vadiny zanakao lahy ianao. Ary hijangajanga anaraka ny Andriamanina. Ka hijangajanga anaraka ny Andriamanina zanany vavy. Ka hampandeha ny zanakao lahy hijangajanga anaraka ny Andriamanina. Zavatra loza zany zay. Ny Israely tsy nataon'Andriamanitra ho isan'ny jentilisa. Ary tsy navelan'Andriamanitra hanao fanekena amin'ny jentilisa ny Israely. Satria nahoana? Fandrika ho an'ny Israely ny jentilisa. Satria ny jentilisa dia zao manana ny Andriamanina izy. Manana ny Andriamanina izy. Ka izy manana ny Andriamanina iny dia zao fandrika ho an'ny Israely izy araka ilay teneniny teo hoe hijangajanga anaraka ny Andriamanina sy hamono zavatra atao fanatitra ho an'Andriamanina izy. Ary asaina ianao ka hihinana amin'ny fanatiny ozy izy. Loza ange zany. Ary andreo koa haka ny zanany vavy ho vadiny zanakao lahy ianao. Ary hijangajanga anaraka ny Andriamanina ny zanany vavy ka hampandeha ny zanakao lahy hijangajanga anaraka ny Andriamanina. Izy maka ny zanany vavy ianao zany nefa manompo Andriamanitra hafa iny. Dia iny mitarika anao zany lasa manino? Lasa manompo an'ilay Andriamanitra hafa miakohaka eo anatrehany. Dia rehefa manatitra fanatitra ho an'Andriamanina izy dia avy koa ianao taritiny hihinana ny henana terina tamin'ny fanatitra ho an'Andriamanina iny.
Zay ny zavatra nitranga teto amin'ilay toko 520 nijerentsika teo. Zay ny zavatra loza nitranga teo. Irantsika kely amin'izay izy teo. Andininy voalohany, ahoana izy teo? Ary nitoetra teo Sitima ny Israely dia niantomboka nijangajanga tamin'ny zanakavaviny Moabita izy. Fa ireo nanasa ny olona hihinana tamin'ny zavatra novonono fanatitra ho an'Andriamanina. Ka nihinana ny olona sady niankohaka tamin'ny Andriamanina. Dia niray tamin'ny Bala-peora ny Israely ka nirehetra taminy ny fahatezeran'i Jehova. Nihinana ny olona izy sady nikohaka teo amin'ny Andriamanina. Andriamanitra efa miteny hoe aza mampanambady ny zanakao lahy na ny zanakao vavy aminy. Niaraka tamin'ny zanakavaviny Moabita ny Israely. Faharoa manaraka an'izay, namono zavatra tao fanatitra an'ny Andriamanina izy dia nihinana ny Israely niaraka tamin'ireo zanany vavy ireo. Tezitra mafy Andriamanitra, tezitra mafy izy. Nisy loza tonga teo amin'ny Israely tamin'izany vanim-potoana izany, vokatra n'izay fahotana izay. Ary 25 000 no maty tamin'izany fotoana izany. 25 000 no maty. Dia rehefa nitsangana zanak' Eleazara zany, mpisorona, namono teo Pabemaso, olona tsy menatra intsony satria efa tafiditra teo amin'ny Israely izy, misy tonga avany tonga dia miditra eo amin'ny Israely io miaraka amin'ny zanakavavy Moabita. Tsisy enatra, tsisy inona. Fa rehefa nitsangana ny zanak' Eleazara, nitondra lefina namono azy ireo, zay vao nampitsara an'i Jehova ilay loza. Dia iza nefa nahatonga an'izay loza zay? Balama mitady voninahitra be io. Ary rehefa taty aoriana dia nitenenin'Andriamanitra hoe reo izy ireo vahoaka reo zay nampanotana reo vonoa daholo reo. Dia aza adino koa izy ny mamono any Balama hozy izy. Aza adino koa ny mamono ny Balama hozy izy. Nomery toko 130 izy no miteny an'izay zany. Nomery toko 130. Rehefa hitantsika dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy dia ny 9:20. Dia izao no teneniny ato. Ny anaran'i Jesosy. Vakintsika misy manomboka amin'ny 9:17 tsy maninona. Ary Mosesy sy Eleazara mpisorona ary ny lohan'ny fiangonana rehetra nivoaka hitsena azy teo ivelan'ny tobo. Ary tezitra tamin'ny mpifehy miaramila Mosesy dia tamin'ny mpifehy rivo sy ny mpifehy zato izay avy tany Atafika, satria rehefa nandeha nasena niady ny zanak'Israely zany, andeha amin'ny amaliana le Madianita zany sy le teo Sitima zany, satria Moabita sy Madianita zany niaraka zany ireo mponina nampitsangajanga ny Israely. Dia tonga ny fotoana zany zay hoe amaliany Jehova ny zavatra ratsy nataon'izy ireo tamin'ny Israely. Dia rehefa niverina zany izy ireo dia Andriamanitra miteny hoe ary ingano daholo. Dia mbola nitondra babo indray izy avany. Tezitra mafy Mosesy tamin'izay zavatra zay. Dia izao ny zavatra nitenen'i Mosesy 9:20. Ary tezitra tamin'ny mpifehy miaramila Mosesy dia tamin'ny mpifehy arivo sy ny mpifehy zato izay avy tany Atafika. Ka hoy izy taminy, nahoana no novelominareo ny vehivavy rehetra? Ireo ihany no nahampadiso ny zanak'Israely. Nahoana ny velominareo ny vehivavy rehetra satria mbola nitehirizina ireny, mbola mieritreritra ny akavady eny angambany hoe ty mbola misy vehivavy tsara. Tezitra mafy Mosesy. Averiko tsara le izy teo. 9:15. Ka hoy izy taminy, nahoana no velominareo ny vehivavy rehetra? Ireo ihany no nampahadiso ny zanak'Israely tamin'i Jehova ny amin'ny Peora, araka ny tenin'ny Balama, ka nahazo ny fiangonan'i Jehova ny arety mandringana. Ireo ihany no nampahadiso ny zanak'Israely tamin'i Jehova ny amin'ny Peora, araka ny tenin'ny Balama, nahazo ny fiangonan'i Jehova ny arety mandringana. Nampahadiso ny zanak'Israely. Araka n'inona hozy izy? Araka ny tenin'ny Balama, zany hoe Balama mihitsy ny naporisika any Balaka. Ampilana ny zanak'Israely ny henana terina tamin'ny sampy sy jangajangana. Araka ny tenin'ny Balama hozy izy. Eo zany ny ahitantsika an'ilay izy hoe na dia efa nisakanan'i Jehova ary Balama tarizany dia izao mbola nandeha ihany izy taty aoriana, satria le voninahitra zany, eo le vola be sy voninahitra zany.
tena tedaviny zany zay zavatra zay. De rehefa tonga tamin'ny rehefa nandeha niady tany amin'ny nafika ny Madianita ny Israely zany ny amin'le resaka hoe Peora, satria io le nampanontany Balama ny zanak'Israely, lasa niankohoka tamin'ny Bala Peora ny zanak'Israely, ny enana terina tamin'ny Bala Peora, zany hoe enana terina tamin'ny sampy. De lasa nijangajanga teo anaten'Andriamanitra, tezitra mafy Jehova ka nasian'Andriamanitra arety mandringana ny Israely. De zay no nahatonga azy teto miteny hoe ireo ihany no nampandiso ny zanak'Israely tamin'ny Jehova ny amin'ny Peora, araka ny tenin'ny Balama, ka nahazo ny fiangonan'i Jehova ny arety mandringana izany. De eo zany ny tena mahazava-doza zany de ty. Rehefa ny vahoakan'Andriamanitra zany zao hoe ozy Andriamanitra tsy nataoko ho isan'ny jentilisa ny Israely, fa natokan'Andriamanitra izy hoe hoay ianareo izy, ho vahoakako ianareo ary zaho ho Andriamanitra reo. Manao fanekeny tamin'izy ireo Andriamanitra. De inona ny zavatra nitranga? Ny fiarahana zany amin'ny jentilisa, na hoe étranger zany, na hoe hafa firenena izany, akoatra ny Israely, de zao hoe famonoana tanteraka ny vahoakan'Andriamanitra. Famonoana ny existence na ny fisiany ny vahoakan'Andriamanitra. Satria nahoana very zany le identité an'le vahoakan'Andriamanitra, tsy misy tsony izy amin'izay fotoana zay. De zay mihitsy le izy hoe raha ianao zany eo amin'Andriamanitra ianao, vahoakan'Andriamanitra ianao, manana ny lalàn'Andriamanitra ao am-ponao ianao sy ao an-tsainao ianao, vita fanekena tamin'Andriamanitra ianao, ohatra ny zanak'Israely, Israely fiangonan'Andriamanitra, ianao koa fiangonan'Andriamanitra. Omen'Andriamanitra rafitra ho tandremana ianao ny amin'ny didiny sy amin'ny lalàna sy ny amin'ny fitsipika. Ka tia ianao nahita jentilisa tsara tarehy ihany, tsy manan'iny Andriamanitra, tsy manompo ny Andriamanitra zay tsy manompo ny Andriamanitra zay ivavahanao, tsy mitondra rafitra amin'izay tandremanao asian'Andriamanitra zay ho tandremana. De iny ianao babababany fony ihany de andeha anaraka any ianao. Fahafatesana miandry anao amin'izay fotoana zay, satria nahoana? Famonoana le vahoakan'Andriamanitra zay, famonoana ny identité ny vahoakan'Andriamanitra zay, famonoana ny fisiny le famonoana le fisiny le hoe mahazanak'Andriamanitra anao zany zay zavatra zay. De tsisy tsony zay rehefa avy eo, satria nahoana? Lasa miaraka amin'ny hafa firenena ianao. Zay nge mahatonga ny kristianina amin'izao fotoana zao e. Mety be no tezitra amin'ny zavatra ho teneniko. Manao hoe be de be ny anaram-piangonana zay misy, be de be ny mitondra ny anarana hoe kristianina, zay de kristianina. Fa inona ny zavatra misy nefany? Tsisy mahasamihafa azy amin'ny jentilisa tsony. Tsisy. Inona mahasamihafa azy? Tsy misy tsony. Tsisy mahasamihafa amin'ny jentilisa tsony, satria mitovy ihany. Kristianina afaka mamonjy famadihana, kristianina afaka mihinana ny sakafo hoan'ny jentilisa rehetra, kristianina afaka mitafy ny fitafian'ny jentilisa rehetra, kristianina afaka manao kopom-bolon'ny jentilisa rehetra. Eny fa nareo ny mpira mpivavahana amin'izao fotoana zao reny ary mira ho an'Andriamanitra izy, ohatran'ny hoe misy ny hoe roika evangelika tsy fantatra. Fa de le paoziny, ohatran'ny hoe misy kakasana be ny ilan'ny ray manontolony de ty ilany ity misy volo. De mira ho an'Andriamanitra izy de ohatran'le olona mpira roka reny, le arda métal reny. Ardy-roka métal reny de izy de mba hita zao nge le hoe fijangajangana. Iny zany le atao hoe fijangajangana. Ianao mira ho an'Andriamanitra de manao akanjo ny jentilisa ianao, le akanjo rovidrovitra be reny de Andriamanitra de miakohaka mivavaka de asiana style sy ny karazany, asiran'aronorana kely sy ny karazany iny. Ora olo, zany ny atao hoe fijangajangana zany. Zany ny atao hoe fiankoho, zany nanoroka ny Bala Peora anao amin'izany fotoana zany. Zany ny atao hoe mihinana ny enana terina tamin'ny sampy zany. Satria tsy manana identité anao tsony ianao. Very zay identité anay zay. Very ny maizy anao zany, tsy misy zany zay zavatra zay. Ka rehefa manao an'izay zany anao fifandraisana amin'izay hoe jentilisa izay zany, de manahoana zany zao? Tsy vavolombelon'ny Jehova tsony ianao zany amin'izay fotoana zay. Tsy vavolombelon'Andriamanitra tsony ianao zany. Tsy vavolombelon'ny fanahy masina tsony zany ianao amin'izay fotoana zay.
ka io le antsoina hoe compromis zany, io le antsoina hoe marimaritra iraisana. Ka ny marimaritra iraisana zany amin'ny ratsy de tena hoe zava-doza zany io zavatra io. Araka ny tenentsika teo raha mbola ty ivelany fahavalo zany misaraka aminy ianao hoe tsika voakan'Andriamanitra jentilisa fantatrao iny hoe izy ry ianao ity. Fa rehefa miaraka aminy ianao nga fantatrao tsony zany de normal be tamin'ny alalan'io tetezamita io zany niditra tao amin'ny fiangonan'Andriamanitra ny fomba fanaony jentilisa. Niditra zany ny fomba fanaony jentilisa. Niditra tao ny fetin'ny jentilisa. Niditra tao ny fombafomba maro samihafa ny jentilisa. Niditra tao ny fomba fiakanjon'ny jentilisa. Niditra tao ny fetin'ny jentilisa. Zany zany niditra tao daholo zany rehetrarehetra zany. De ny tena zava-doza moa zany de zao na ny andro ny ivavahana aza de niova ny andro fivavahan'ny kristianina vokatra an'izay zavatra zay. Satria le fomba fanaon'ny jentilisa zany nikambana tamin'le fahamarinan'ny soratra masina. Jereo tsara fotsiny raisika ohatra fotsiny zao ohatrany. Aizo anatin'ny Baiboly. Miteny amintsika eto aizo anatin'ny Baiboly misy milaza manao hoe 25 décembre no nahaterahan'i Kristy. Zany 25 décembre zany de fetin'ny jentilisa zany natokana ho amin'ny fetin'ny masoandro zany. Amin'le fahaterahan'ny masoandro. Natokana ho amin'ny fetin'ny fahaterahan'ny masoandro zany 25 décembre. De nakambana tamin'ny fety kristianina zay zavatra zay de lasa hoe nahaterahan'i Kristy. De lasa hoe rehefa tonga ny 25 décembre de hoe nahaterahan'i Kristy. Aizo anatin'ny Baiboly misy hoe manao azo Noely zany. Fety jentilisa zany azo Noely zany. De nampiarahana amin'ny fety kristianina zany zavatra zany. De hitatsika teo amin'ny lalàna zay navoakan'ny Constantin empereur tamin'izany vanim-potoana zany ny lalàna. Inona ny lalàna navoakan'ny empereur satria efa lasa kristianina ny empereur. Hanika ny fomba jentilisa nampidirina tao amin'ny fiangonana. De ny fitsaharana amin'ny andro alahady zany hoe andro fitsaharana ho an'ny masoandro zay natokana zareo ho an'ny masoandro zay mahatonga ny hoe inona moa ny lahady amin'ny teny anglisy de hoe Sunday. Lahady zany io. Jour du soleil zany io andro. De iny fitsaharana amin'ny andro alahady iny zany no nasolo ny sabata fitsaharan'i Jehova. Lalàna navoakan'ny Constantin zany fa tsy mamorona an'izany. Empereur Constantin namoakany zany, décret navoakany zany. De le andro fitsaharana amin'ny masoandron'ny Romanina no lasa nasolo ny sabata andro fitsaharan'i Jehova. Ary teneniko tsara fa talohan'ny 317 io de zao mbola nitandrana ny sabata ny kristianina rehetra. Ary naveriko tsara mihitsy fa na ny kristianina de tsy mbola nieritreritra mihitsy hoe tsy jiosy zareo fa hafa. Fa ny kristianina de mbola nieritreritra foana hoe jiosy ny kristianina satria nahoana? Nanaraka foana le fiangonan'Andriamanitra trany amin'ny testamenta talonga ny Israely, ny fiangonan'Andriamanitra. Zay no mbola hitantsika hoe ny kristianina tamin'ny andron'ny apôstôly ary tsy nieritreritra mihitsy izy hoe zay tsy jiosy. Le fahamarinana ny toy. Fa ao tao aorian'ny 317 zany de zao inona ny zavatra nisy? Lasa nivavaka tamin'ny andro alahady zany ny olona fa tsy nivavaka tamin'ny andro sabotsy intsony zany. Zao ny zavatra nitenen'ny Constantin tamin'ny concile de Laodicée zany le 325 iny, canon 29, ny zavatra niteneniny de zao hoe ny fivoriany zany ny Constantin miaraka amin'ny lehiben'ny fiangonana rehetra zany. De namoaka décret ny empereur Constantin hoe aoka itsika kristianina ozy izy. Tsy hanao tahaka ny fomba ny jiosy, zany hoe tena ny sarahany mihitsy zany ny jiosy sy ny kristianina tsy miaraka intsony. Aoka tsika kristianina ozy tsy hanao tahaka ny fomba ny jiosy, hoe tsy hoe mitsahatra rehefa sabotsy, na hoe tsy miasa rehefa sabotsy. Fa aoka tsika hiasa rehefa sabotsy. Fa rehefa lahady tsika no manino? Lahady tsika zany no mitsahatra. Aoka ny zatovo ozy izy sy ny vahoaka rehetra amin'ny tanàn-dehibe rehetra ozy izy. Sy ny asa rehetra ozy izy. De manino? Ampitsahatra ny asany amin'ny andro alahady zay hiantsoana hoe jour vénérable du soleil.
aoka ozy izy ny zatovo, aoka ozy izy ny vahoaka amin'ny tanàn-dehibe rehetra, aoka amin'ny asa rehetra ozy izy dia ampisahatra ny asany. Ny andro alahady c'est jour vénérable du soleil. Zany hoe andro lehibe zany iankofana amin'ny masoandro zany. Andro lehibe zay iankofana amin'ny masoandro, aoka hisahatra tsy asa ny olona amin'izany fotoana zany. Io no natakalo io. Dia lazaina fa hoe, lazain'ny Eglizy fa hoe io no andro nitsanganan'i Kristy tamin'ny maty ka zay no mahatonga antsika mivavaka amin'ny andro alahady. Izao anaty Baiboly no misy an'izany. Eo zany hitantsika taratra le izy io. Io zany le fahamazinana niditra tao amin'le fiangonana. Io le fahamazinana niditra tao amin'le fiangonana. Io le fampianaran'ny Balama io. Zay nampinana ny vahoakan'Andriamanitra ny enana terina tamin'ny sampy sy jangajangana eo anatrehan'Andriamanitra. Dia nijangajanga ny vahoakan'Andriamanitra vokatra n'izay zavatra zay. Fijangajangana zany niditra tao. Dia niditra tao amin'izay satria ny jentilisa zany, le fomba jentilisa zany tafiditra tao amin'ny Eglizy dia io le antsoina hoe paganisme zany. Zany hoe fomba fanaon'ny jentilisa tafiditra tao amin'ny fiangonan'Andriamanitra izany. Ny zavatra misy anefa dia zao, akana lesona foana ny zavatra zay misy. Rehefa nanota ny zanak'Israely ka nisy zavatra tsy nety nataon'i Israely dia tenenin'ny soratra masina zay hoe akao ohatra hozy izy fa aza averina zay zavatra zay. Mahatonga ireny fahadisoana nisy teo ireny hitantsika teo amin'ny Israely tamin'ny Bala-peora. Tsy hoe nisoratana fotsiny ireny hoe dia hitsaratsika ny Israely hoe reto koa dia tena adala Andriamanitra ny fidana dia maninonareo manao an'izao. Haitsika ange hoe na any amin'ny fiangonana rehetra mahay tsara amin'izany tantara zany fa nga zany resahana tantara fotsiny. Fa nosoratana ireny andraisana lesona mba tsy hamerenana izany intsony. Satria zavatra tsy ankasitran'Andriamanitra, tezitra mafy Andriamanitra tamin'izany. Ka raha tamin'ny Israely any Andriamanitra nitezitra mafy dia tsy ho tezitra amin'ny fiangonana ve Andriamanitra? Raha zany no ataontsika amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Jereo ange ty amin'ny Korintianina voalohany toko 10. Korintianina voalohany toko 10. Jerentsika kely. Korintianina voalohany toko 10 andininy voalohany ka hatramin'ny 12. Korintianina voalohany toko 10 dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny 12. Dia izao ny zavatra teneniny eo. Vakitsika ny omboka andininy voalohany ka hatramin'ny 15 aloha ny vakitsika zany. Korintianina voalohany toko 10 dia andininy voalohany ka hatramin'ny 15. Ny anaran'i Jesosy, fa tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy, fa ny razantsika, raha miresaka ny razantsika dia ny zanak'Israely zany io. Le tany amin'ny testamenta taloha zany resahana eo. Fa ny razantsika rehetra dia tambanin'ny rahona, ary izy rehetra namaky ny ranomasina, ary izy rehetra dia natao batisa ho an'i Mosesy teo amin'ny rahona sy ny ranomasina. Ary izy rehetra nihinana ny fihinam-panahy iray ihany. Izy rehetra nihinana ny fihinam-panahy iray ihany, zany hoe izay nomen'Andriamanitra azy zany. Fanontaniana mipetraka antsika amin'izao hoe mihinana fihinam-panahy iray ihany. Sa karazana fihinana ny sakafo hafa samihafa no hanintsika eto. Fa zareo dia nihinana fihinam-panahy iray ihany. Dia toy antsika le resaka. Ary izy rehetra nisotro ny fisotro-panahy iray ihany, fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy iray, izay fanahy izay nanaraka azy izy, ary Kristy izany vatolampy izany. Nisotro ny fisotro-panahy iray ihany izy, nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy, ary Kristy izany vatolampy izany. Fisotro-panahy iray ihany. Andininy 15, nefa ny ankabeazany dia tsy sitrak'Andriamanitra fa naringany tany anefitra. Nefa ny ankabeazany izy dia tsy nakasitrahan'Andriamanitra fa naripany tany anefitra. Nahoana? Andriamanitra age, sakafo-panahy iray nomen'Andriamanitra antsika. Fisotro-panahy iray nomen'Andriamanitra antsika. Dia iza ny vatolampy hinanantsika? Dia Kristy izany vatolampy izany. Nahoana nefa ny ankabeazany no tsy sitrak'Andriamanitra fa naringany tany anefitra? Satria nahoana? Nijangajanga tamin'Andriamanitra ny ankabeazany ireo. Ny monomonina ireo, nanohatra ny fahamarinana ny ankabeazany ireo. Dia andininy 9, dia ahoana izy? Ary izany zavatra izany dia tonga anatra ho antsika mba tsy ho pila zava-dratsy isika toy ny nilany ireny. Anatra ho antsika zany. Fantatsika tsara fa noho ny fiodinany tamin'Andriamanitra na tonga azy ripaka tany anefitra.
noho ny jangajangany naharipaka azy tany anefitra, noho ny fomomonomana no naharingana azy tany anefitra. Fa izany zavatra zany dia zao tsy natao ho tantara zany, ary izany zavatra zany dia tonga hanatra ao antsika mba tsy ho pila zava-dratsy isika toy ny nilany ireny ihany koa izany. Dia ahoana izy vakitsika ny 7 ary ao ka tsy ho mpanompo sampy ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny, araka ny voasoratra hoe ny olona nipetraka ny hinana sy ny sotro dia nitsangana ilalao. Aoka tsy ho mpanompo sampy. Amin'izao fotoana izao ny kristianina be dia be ny manompo sampy. Amin'izao fotoana izao be dia be ny kristianina manompo sampy. Rehefa sahirana iny dia mihazakazaka kely aloha, makany amin'ny omby asy, makany amin'ny dadarabe, makany amin'ny mpahay zavatra, makany amin'ny cartomancienne, makany amin'ny pahita. Dia rehefa manao trano dia feno zavatra milevina ny ambadika ny varavarana, ny varavarakely, nefa kristianina. Any anaty tômôbilina any ambany seza any misy zavatra mipetraka. Any anaty akanjo rehefa mandeha misy paingotra any anatiny any dia misy zavatra mipetraka any. Misy mpikarakara amin'ny zavatra rehetra izay atao, nefa kristianina. Tenin'Andriamanitra ange dia milaza 7, aoka tsy ho mpanompo sampy ianareo tahaka ny sasany. Izany hoe teo mivoaka an'Andriamanitra dia nisy zany mpanompo sampy zany, tahaka ny sasany ozy izy tamin'ireny, araka ny voasoratra hoe ny olona nipetraka ny hinana sy ny sotro dia nitsangana ilalao. Izany hoe nihinana ny henana terina tamin'ny sampy amin'ireny fetiny jentilisa ireny. Ary ao ka tsy hijangajanga isika tahaka ny sasany tamin'ireny ka 3:02 no ringana indray andro. Fijangajangana io. Ary ao ka tsy hakafanany tompo isika tahaka ny sasany tamin'ireny fanahy azy ka maty ny menarana ireny. Ary ao ka tsy himononmonina ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny izay maty ny mpandringana. Ary izany dia nanjoa azy mba ho anatra sady voasoratra izany ho fananarana antsika izay niara-ny farany izao tontolo izao. Ary izany dia nanjoa azy mba ho anatra ho atsika hozy izy. Sady voasoratra izany ho fananarana antsika izay niara-ny farany izao tontolo izao. Tsika niara-ny farany izao tontolo izao tsika. Anatra ho atsika izany. Dia anjarantsika raha mandray anatra tsika na tsy mandray anatra. Fa lozany mahazo atsika rehefa tsy handray anatra tsika. Dia ny tenin'ny tompo dia mazava amin'ny 9:12, koa izay manao azy efa mijoro tsara dia aoka hitandrina fandrao lavo. Zanak'Israely nge lavo e. Aza mihevitena, aza miavinavina. Aza miteny manao hoe za manana ny marina. Tandremy ianao, mandiny tena. Zavy eo anatin'ilay refin'Andriamanitra. Zavy eo anatin'ilay isan'ilay vahoakan'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra dia milaza. Ny Israely dia tsy nataon'Andriamanitra ho isan'ny jentilisa. Fa natokany vahoaka ho ahy ireo. Oloko aoka ianareo oloko, ary zaho Andriamanitra ireo. Ao anatin'Andriamanitra ve ianao amin'ny lalàny sy ny fitsipiny sy ny didiny araka ny teniny. Sa any ivelany ianao. Koa izay manao azy efa mijoro tsara dia aoka hitandrina fandrao ho lavo. Izay zany ny zavatra hitantsika eto. Alao hivavaka indray tsika hisaotra ny tompo ny amin'ny lesona tamin'ity an'ity. Dia amin'ny herin'indray zany tsika dia iny zany ny partie voalohany zany iny. Izany hoe ny andarana voalohany tamin'ilay resaka ilay hoe amin'ilay resaka hoe fahamaizina natao amin'ilay teo amin'ity fiangonana ity zany. Fa misy andalana faharoa koa izy io. Izy zany ilay hoe fampinanana ny hinana terina tamin'ny sampy sy fijangajangana zany hitantsika teo zany iny. Le aroaparatsiana le fiangonana zany ny amin'ny fiarahany tamin'ny jentilisa. Ary tafiditra tao amin'ny fiangonan'Andriamanitra zany le fomba fanaon'ny jentilisa. Tena tafiditra tao dia lasa fiainan'ilay fiangonana izy. Mbola hitantsika taratra zany hatramin'izao vanim-potoana hiainantsika izao. Fa misy zavatra anankiray faharoa koa eto. Dia miresaka izy. Mitana ny fampianaran'ny Nikolaita hozy izy. Resaka an'io indray zany tsika manaraka hoe inona koa zany fampianaran'ny io fampianaran'ny Nikolaita io zany. Mbola resaka an'io indray tsika zany. Hivavaka tsika risaotra an'Andriamanitra.
Jehovah-Andriamanitra ra io mankalaza anao zahay midery anao ary manome voninahitra anao. Iny manaratra avy ny anaranao zahay. Manamasinana ra io ny amin'ny teninao, ny teninao ny fahamarinana. Dia raina mandrak'izay ny anaranao ra efa tsy tamin'ny herina ny tanjaka fa tamin'ny fanahinao rery ihany. So raha atao am-pony ra ny lalànao ary ataovy eo an-tsainay. Dia raina mandrak'izay ny anaranao ra io. Ny anaran'i Kristy nanoratan'izany vavaka izany eto anatrehanao. Dia taio izay tompo amin'ny fiainana rehetra. Ary hoy ny teninao hoe nareo izay efa manao azy mijoro tsara mitandrema fandrao lavo. Dia so raha atao am-pony ra ny teninao, atao eo an-tsainay anarahana izany. Misaotra tompo iray masino. Ny anaran'i Jesosy nanoratan'izany vavaka izany eto anatrehanao. Alleloia. Amen. Mirarintsika indray fahasalamana dia tahiny tompo daholo tsika amin'ny asantsika rehetra mahandra-pioana indray ary. Veloma daholo. Chercher ma femme.